Miarabantsika rehetra indray any tokantrano ny tenako tratrindray tiany ity ary manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho amintsika rehetra. Eny ny aty aminay tsy dia tena tsara ny andro, ny any aminareo tsy dia tena haiko loatra fa hisorantsika ny tompo ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny manome rivotra iainana, manome ny masoandro ary mbola manome tombonandro antsika isan'andro ary ny fahasoavana mbola natoy izao antsika mandrakariva ka fa antsika mbola manana anjara miaino izao fampianarana bokin'ny apokalipsy izao satria tombono antsika ny fiainona sy ny fianarana ity bokin'ny apokalipsy ity araka ilay teny tompo manambara manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Na dia iroso indray ary tsika amin'ity an'ity izany. Manasa antsika raha hiaraka hivavaka hanomboantsika ny fotoana, hivavaka tsika. Jehovah'Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao izay amin'ity maraina ity indray raha hianatra sy handinika amin'ny teninao. Iteza iray nivavaka sady renao ny an-danitra any ary raha izay ombaranay ary dia tsy hitanay Andriamanitra fa ny fanahy no mifono anay ny fifitaraina tsy azo tononona. Ka okany ny fanahy no ametraka ny teninao ombavanay fa ny mivavaka eto anatrenao. Misaotra iray iray amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay isan'andro ny amin'ny fahasalamana ny amin'ny anina sahaza. Isaoranao izay nitranga teo amin'ny fiainanay indray nandritra ny fotoana izay nisarahanay. Ary isaoranao ihany koa izay rehetra hifitantananao anay. Raha io mifona aminao nefa izahay ny amin'izay fahotanay sy tsy fahatanterahana rehetra vitanay teo anatrenao. Na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina. Mamindrafo aminay raha io mamela ny lokairenao. Mangataka aminao izay Jesosy io. Diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Ary eo Andriamanitra iray ny fanahinao ny anamasina anay sy tantana anay ho amin'ny marina rehetra. Ta io izay amin'ity an'io ity. Ta io ny fanaova-mofonay, ta io ny anina hoaninay, ta io ny fivelomanay. Eny Tompo, ny teninao manambara manao hoe na ny vorona eny an-tsahaza dia tsy mba manangona izay tsy mba manana sompotra na hoe manangona fa ianao no manome azy hanina sahaza isan'andro. Ary na Salomona teo amin'ny voninahiny aza dia tsy nitafy tahaka an'ireny voninkazo eny an-tsaha ireny dia hoe ianao fa vao maika fa ianareo ry kely finoana. Eny ianao no malala amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy. Ka eo am-pelantananao no ametrahanay ny fiainanay. Ianao ny raha eo kitahy anay. Na eo amin'ny lafin'ny asa, na eo amin'ny lafin'ny fivelomana, na eo amin'ny lafin'ny fianarana, na eo amin'ny tokantrano sy izay masana ny fiainana rehetra. Matoky izay fa raha apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay dia manana ny amiampy izahay. Ka dia karaha ianao hitahy anay ny amin'izany rehetra izany. Voninahitra ho anao Andriamanitra, ny dera ho anao, ny haja ho anao anie. Ho an'ireo izay tsy salama na rofy dia aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny tondra fanasitranana ho an'ny salama rehetra ka nasitrana azy ireo ny aretina rehetra. Ary ny amin'izao fampianarana ny teninao izao Andriamanitra dia ilay ratsy koa tsy kely lalana fa manakana ny any tokantrano any tsy andre ny fampianarana ny teninao amin'ny fomba rehetra, na amin'ny réseau izany, na amin'ny herinaratra izany, na amin'ny lafininina izany, na amin'ny lafininina. Ka ninona sakatsaka nataon'ny Satana tsy ahafahana mihaino ny fampianarana dia ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry izany tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ninona sakatsaka nataonao Satana sy ny asanao rehetra ny amin'ny fanakanana ny fampianarana dia ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry no tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevina anao sy ny asanao rehetra ary Satana devola. Ny anaran'i Jesosy.
ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. dia rainy ianao Andriamanitra ray karazay ny naranao mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao komandrakizay. Halleloia, halleloia. Ary eo ihany koa Andriamanitra ilay Satana dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano tsiraray avy na amin'ny fahasalamany tsiraray avy na amin'izay mahasana ny fiainany rehetra. Ko mandidy anao zay ry Satana devoly, miala ianao amin'ny olona io tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminy. Miala ianao zay mamparary sy mampandamaka io tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay salama ihany koa tokantrano. Miala ianao ry Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny asa mandrarahany tsiraray avy sy amin'izay mahasana ny fiainany rehetra. Ianao zay manakorotana tokantrano. Eny Andriamanitra, ninona sany devoly hoentina manafika zay mieno izao fampianarana izao. Dia ilay vonona ihany koa izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy sy ny asany rehetra. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ankalazay ny naranao Andriamanitra ray mena voninahitra ianao Tompo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompona nanratana izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Dia mitenena indray raha eo aminay ianao amin'ity ity favoninkena izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Irositsika ary. Resahantsika farany dia tafiditra zany tsika tamin'ny trompetra voalohany. Inona ny zavatra hitantsika tao anatin'izay trompetra voalohany izay? Dia mikasika ilay antso zany ny amin'ny fahasimban'ny tany zany. Ka inona ny zavatra simba teto tany? Dia ny zavatra simba dia hoe ny apatelin'ny hazo, ny apatelin'ny tany ary ny apatelin'ny zava-maitso rehetra teto tany. Dia ny zavatra niresantsika tamin'izay dia hoe manahoana, satria trompetra tsofina zany ilay izy. Ny amin'ny fahasimban'ny tany sy ny hazo sy ny zava-maitso eto amin'ity tany ity. Dia ny zavatra hita tokoa amin'izao fotoana izao dia hoe efa misimba daholo koa ny hazo, efa misimba ny tany vokatra n'izay fandoroana izay zany, ary efa misimba ihany koa ny zava-maitso rehetra zany. Dia hitantsika fa izao tontolo izao zany raha ny communauté internationale zany dia efa miezaka mihitsy zareo miaro ny tontolo iainana mikasika an'izany fahasimbana izany. Ary ny zavatra niresahana tao anatin'izay dia hoe ny ray apatelino izy izy. Zany hoe amin'ilay fitsofana ny trompetra zany dia zao hoe ray apatelino ny vo zany eto amin'ity tontolo iainana misy atsika ty. Dia eo moa zany manerana n'izao tontolo izao fa hitantsika zay fa fahasimbana izay ray apatelon'ny hazo zay tena hoe podika tanteraka. Dia hitantsika koa tao anatin'izay hoe iza mihitsy no mandoro an'ilay dia hoe Andriamanitra mihitsy zany no mandoro. Dia amin'ilay teniny dia aiza no manomboka ilay fandoroana dia hoe avy any amin'ny atsimo izy manomboka ilay izy makany mianavaratra. Dia izay ny zavatra misy rehefa tonga tokoa ny satria aty ampitan-ranomasina misy ilay saison'ny afo zany. Dia zao hoe any amin'ny atsimo foana no tena misy an'io fandoroana io. Kanefa ny zavatra misy dia zao fa manantona mianavaratra ilay izy. Dia tsy hoe eto Frantsa ihany fa manerana an'izao tontolo izao na ny États-Unis na ny Australie na ny Madagasikara io zany, na iza misy atsika zany dia efa presque ny apateliny zany efa misimba daholo. Izy io nefa ny zavatra hita dia zao hoe ampioarina zany izy io, ampitahana ihany koa amin'ilay kapoaka fito izay hitantsika any amin'ny apokalypsy 4:20. Inona nefa ny zavatra hitantsika tany amin'io kapoaka fito io dia fampitazana izy io amin'ilay kapoaka voalohany. Zany hoe ny trompetra voalohany zany mifampitaha amin'ilay kapoaka voalohany. Dia ny zavatra hitantsika teo amin'ilay kapoaka voalohany dia zao hoe ilay loza rehefa nararaka zany avy eo amin'ilay kapoaka zany, kapoakan'ilay fahatezerin'Andriamanitra zany, rehefa nararaka ny tao anatin'io kapoaka io, ilay divain'ny fahatezerin'Andriamanitra dia zao nararaka tamin'ny tany ilay izy. Dia rehefa nararaka tamin'ny tany ilay izy tamin'ilay anjely voalohany, dia inona ny zavatra nisy? Feno vairatsy ny olona hozy izy. Inona io vairatsy io?
ary amin'izy no mahazo any vai ratsy io de hoe ireo zay manana ny marika ny bibidia no voany zany vai ratsy zany. Teo zany no voan'le vai ratsy. Ary ny zavatra hitantsika nefa de ty manao hoe raha hitantsika tany amin'ny trompetra ny apatelo ny tratran'ny loza satria zany hoe amin'le trompetra tsosina zany de fa misy le loza zany hoe fa misy apahany zany tonga le loza fa rehefa tonga ny amin'ny kapoka zany le izy de efa mananika ny territoire rehetra zany na mananika ny tany rehetra zany le loza mahenika ny tany rehetra le loza. Eto nefa ny zavatra misy ny amin'ny trompetra de zao hoe ny tany no may fa amin'ny loza kosa de zao ny olona indray no may fa maininona le olona may ny vai ratsy le olona. Ary inona moa ny hevitra n'le vai ratsy satria zay mihitsy ny resahana mantsy mety hoe tsy azotsika tsara izy tamin'ny lesona farany fa tiako amafisina tsara fotsiny hoe inona moa ny tena tenen'le hoe vai ratsy. Fa zavatra tiana tenen'le vai ratsy de zay mihitsy le hoe raha miresaka sika tao anaty apokalypsia de zao hoe symbolika ny bokin'ny apokalypsia be symbole be deaibe zany io zany hoe be message codé be deaibe zany io na hoe zava-miafina ao anatin'ny teny anankiray. Ka raha vao miresaka tsika hoe vai ratsy de mety iandrotsika tena iandro vai ratsy mihitsy fa le vai ratsy teneny etsy zany lefa arety mandringana zany io zavatra resahana io zany. Arety mandringana tsy misy fanafana zany io fa mitondra fahafatesana io arety mandringana io. Ka zay no natonga le niresaka tamin'ny farany iny hoe raha niresaka zany tsika mikasika ny hoe satria le vai zany efa mahatratra an'izao tontolo zao de hoe raha mbola nisy koa ny tantaran'ny tany mba nisy any ohatra zao hoe peste grippe espagnole le tsy haiko le natratra tsy haiko tany amin'ny 1900 firy tsy nahazo tsy tadidiko tsara le taona nisy anazy fa be deaibe ny maty. Nisy koa tamin'ny andron'ny choléra tany Angleterre betsaka koa ny maty. Nisy toerana maro samihafa zany zay misy aretina ohatr'izay fa tsy hoe manenika an'izao tontolo zao le izy fa ity zany rehefa tonga ty vai ratsy ity de mahazo an'izao tontolo zao izy ty de eo mihitsy nefa fanontaniana mipetraka hoe ny amin'le covid-19 zay ny paka zany nahenika ny tany rehetra tsy mbola nisy voalaza zany hoe ao anatin'ny période anankiray na fotoana anankiray de confiné ny monde entier zany hoe voahidy atrano zao tontolo zao tsisy mahazo mivoaka. Taiza mbola nisy an'izany vokatra zany aretina mandringana zany fa io le vai ratsy de ny fanontaniana mipetraka ozy izy iza ny tratran'io vai ratsy io izy satria teneny mihitsy frappé amin'ny teny frantsay teneny hoe frappé ohatra ny tamin'ny andron'ny tany Egypta zany rehefa maty ny matoan'ny Egypta de izy hoe ny matoan'ny Egypta izy frappény hoe matin'ilay loza zany la matoan'ny Egypta. De eto koa miresaka tsika ny amin'le resaka hoe voan'ny vai ratsy. Zany akory tsy midika hoe tsika hoe zay eo amin'Andriamanitra de tsisy aretina mahazo azy tsony fa adosoana be ny milaza an'izay hoe tsisy aretina tena misy mihitsy ny aretina mahazo mivoaka an'Andriamanitra. Ary na zany covid zany ary mety mahakasika azy zany henony zany ohatrany rehefa misy devolo manafika reny nge henonao mihitsy zany fa zao kosa tsy matiny zany ny vahoaka an'Andriamanitra. Raha maty ny vahoaka an'Andriamanitra anankiray de tonga ny fotoanany zay na mety ho aretina io na mety ho accident io na mety maty noho ny fahaterany io zay zany io voatenin'Andriamanitra. Fa eto kosa ny zavatra resahana de zao io vai ratsy io de zao zay voan'ny marika ny bibidia zany ny tena tratrany izy io matiny izy io satria tsisy fanafana le izy. Firy ny efa olona matiny sida zany, firy ny efa olona matiny cancer zany. Zany hoe misy an'io aretina Egypta io zany efa niresahantsika teto le izy de toizantsika le izy de zay moa mikasika an'iny zany hoe ity loza voalohany ity zany de mahenika ny tany rehetra ary ny fahatongavan'ity loza ity de zao hoe mameno zany hoe mikomplété an'le fitsarana zany zay nataon'Andriamanitra any amin'ny trompetra raha apahana izy tany amin'ny trompetra
aty amin'ny coupe zany na aty amin'ny kapoka zany izy teny hoe mahatratra ny tany rehetra zany ary mahatratra ny olona rehetra ihany koa izany. De inona ihany koa ny zavatra anankiray izay resahantsika de zao hoe ny zavatra resahana zany de zao hoe raha vao tonga ny loza zany resahana de miresaka ilay fitsarana farany ao amin'Andriamanitra zany. Ka le loza tsy hoe efa niraraka tanteraka zany. Ohatra ny jerisika hoe Covid-19 de hoe tonga de hoe efa miraraka tanteraka hoe tonga ny farany zany. Efa me miraraka le loza. Efa me miraraka io. Fa rehefa tonga any amin'ny faratapony ka misy fitsarana farany io raha vao tonga any amin'ny faratapony tsy zakanao intsony io. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany de zao hoe mbola voatazona ve le loza ao anatin'le kapoka ny fahatezeran'Andriamanitra sa tsy voatazona? De efa tsy voatazona intsony fa efa me miraraka zany izy io. Efa me miraraka zany izy io. De eto ihany koa zany de zao hoe aty amin'ny fitrofana ny trompetra de inona moa ny antony hoe tsofana ny trompetra? Manomana ny olona ny amin'ny le fitsaran'Andriamanitra farany. Ary efa sehoan'Andriamanitra zany ho avy ange loza iry reto hoe. Ohatra n'ireny cyclone ho avy ireny de manomana hoe ho avy ny cyclone. Zao ny herin'izany rivotra zany. Averiko ohatra n'le hoe Freddy. Nahatratra any amin'ny ranomasina izy ny herin'le cyclone mahatratra 320 km/h. Ny vitesiny zany hoe ny fandrosoany eo amin'ny 20 km/h teo ny fandrosoany. De efa hoe nisy tratra ny sisin'ny La Réunion tany de efa eny le izy zany. Nisy tratra koa tany Maurice, eny le izy. Nefa mbola misy mandalo fa raha vao miditra tanety izy de potika tanteraka zany amin'izay idirany zany an-tanety. De efa miomana ny olona. Le trompetra zany tsofina. Hoe ho avy le loza reto. Ho avy le loza. Miomana ianareo. Aza varindrina, aza matory. Mibebay ianareo. Raha ny fanirian'ny devoly de zao tsy aheno an'izany antso zany tsika hoe misy loza ho avy. Ny ahoana moa filazana azy? Ny signal d'alarme rehetra zany efa mivadika rouge daholo amin'izao fotoana zao. Ny sonnerie d'alarme efa mivadika rouge daholo. Inona efa ifasimban'ny tontolo iainana misy atsika nge fahita daholo zany. De mbola mijery an'izany ve ianao de mbola variana manao hoe fiovan-javatra zao e. De mbola lazaina fa c'est l'évolution ihany le izy. De misy io Andriamanitra io ho avy fitsarana io. Efa mitsoka ny trompetra, ny fahasimban'ny hazo. Misy ve zany hitatsika izany zavatra zany. Le loza ve efa manomboka miraraka ihany koa? Efa manomboka miraraka, efa hitatsika izany. Exemple tamin'iny resaka Covid iny efa hitatsika izany. Ary vai ratsy io satria zavatra mahafaty izy io. De hitatsika hoe ohatran'ny Covid reny, ohatran'ny hoe ny sida reny. Ny zavatra arety mandringana hitatsika amin'izao fotoana zao zany mbola tsisy dikany. Ampoarina mbola ho avy aoriana, mbola loza mafy lavitra. Mbola mafy lavitra noho ny Covid ny zavatra hiavy aoriana, mbola mafy lavitra noho ny sida no avy aoriana, mafy lavitra noho ny cancer no avy aoriana. Fa mbola sationana zany zao hitatsika zao. Miantso fibebahan'Andriamanitra. Fa Satana tsy manaiky. De avadin'ny Satana tsika. Manana solution tsika. Ataony vaksiny, ataony zavatra rehetra zao. Na iny vaksiny iry anga. Nga iny nanasitrana. Ny vaksiny zay natao nge de zao. Isaky ny 6 mois de manao rappel. Nefa vidina amina miliara le vaksiny. Anaovana amin'ny olona manerana an'izao tontolo zao. De le laboratoire manao vaksiny lasa miliardera. De ianao mitsondromina an'iny tsy fantatrao iny mampiova ny zavatra ao anatinao nge iny. Miova zany ny sellulenao na tsy fantatro inona intsony miova any anatinao any. Miova ny toe-batanao. Zao mety mbola tsy hita ny aretina vokatry ny vaksiny zay natao. Afaka 5 taona ny ariana any de io inona ny efen'izay zavatra zay. Ary efa nisy efehany sady ary ny tranga. Tety Frantsa mikasika an'io zavatra io. Fa zay le izy moa zany.
fa loza daholo zany rehetra zany de satana zay miezaka foana izy jambainy ny masotsika tsy ahitan'izany zavatra zany ave ataony eo ambany ziogany foantsika zay ny tanjony zay zany resaka hoe momba ny fitandremana ny tontolo iainana zany amin'ny préservation ny resaka ala zany hoe fitandremana ny ala zany de nanomboka tany amin'ny année 70-80 tany vao tena nanomboka tonga saina zany ny olona ny amin'ny fiarovana an'izany tany zany efa nanomboka zany zavatra zany de zany efa natao foana ny antso fa tsy ny raharaha ny olona am'izao fotoana zao tonga am'izay ny resaka COP21 mivory am'izay ny firenena matanjaka rehetra miaraka amin'ny firenena madinika micondoa zareo hoe ahoana ny fomba hiarovantsika ny ala zay mahatonga n'ireny resaka hoe alain'ny UNESCO ny ala ohatrany hoe lasa atao sous protection ny UNESCO zany ny ala manerana an'izao tontolo zao misy any Amazonie misy any Madagascar hoe patrimoine mondial de l'humanité ozy izy fiarovana ny déforestation mba tsy anapahana ny ala hoe anapitena be ny ala mba tsy andorona ny ala zany mahatonga n'ireo ONG be de be tonga ny Madagascar reny no miaro ny tontolo iainana tsy haiko inona moa manao miaro ny tontolo iainana any tsy haiko ny WWF to zay ngamba ny miaro ny tontolo iainana raha tsy diso reny miasa ny daholo zay ny ONG feno maneran'izao tontolo zao mikasika an'izany zavatra zany ny aretimandringana mikasika ny sida tany amin'ny année 78-80 tany no nivoaka zany sida zany zay ny mahatonga hoe io nge mbola mitombo io mbola mitombo io ary resaka covid hitatsika io de hoe avaizany ny avian'io aretina io de hoe avy amin'ny sauve-souris na hoe ramanavy reny ramanazy reny zany mitondra le aretina nefa ny olona zany indrindrandrindra ny any Chine mihinana n'ireny sauve-souris reny ny any Afrika koa mihinana aiza moinao tsy tonga ny aretina rehefa avy eo tonga ny aretina mikasika an'izay zavatra zay de vokatra n'ilay fandoroana tanety amin'le trompetra voalohany io de inona ny zavatra misy miakatra koa ny hafanan'ny tany zany vokatra ny fahasimbana daholo zao fiakaran'ny hafanana hitantsika zao vokatra ny fahasimbany tontolo iainana zay misy atsika zany fahasimbany ala ihany koa zany mikasika an'izay zavatra zay de raha tsika zany tsy mahazo le tomboka asian'Andriamanitra nianatra zay mahatonga hoe maninontsika nianatra le tomboka asian'Andriamanitra zay vao niditra tamin'le hoe trompetra izany ny antony de zay ny olona manana ny tomboka asian'Andriamanitra de voaro amin'ireo loza ireo satria le tomboka asian'Andriamanitra miaro atsika zany tsy ho tratra n'ireo loza reo tsy ho maty n'ireo loza reo mety makasika atsika ihany henontsika ny fandalovany ohatrany hoe henontsika ny cyclone nandalo zany araka le teneniko teo rehefa misy devolo manafika zay ianao na misy olona manao odina ohatr' zany de heninao mihitsy iny hoe zay efa misy ohatrany hoe na hoe amin'ny aretina kely misy mandalo heninao fa tsy mahafaty anao zany na heninao amin'ny fiainanao misy korotana mitranga na zavatra ohatr' zany fa tsy mampaninona anao zany satria nahoana Andriamanitra no miaro anao amin'le tomboka asiany zany ny arovana anao fa zay tsy manana le tomboka asian'Andriamanitra kosa no isotrony iny ny dovay ny fahatezeran'Andriamanitra isotrony io kapoaka ny fahatezerany io zay araraka amin'ny tany io ka raha ohatra zany tsika zao tsy manana le tomboka asian'Andriamanitra de inona zany ny eo amintsika mazava ho azy fa ny marika ny bibidia zany ny eo anatintsika nge mazava ho azy nge zany vokatra n'izay fahasimbana zay nefa de zao tsy vitany hoe ny tontolo iainana ihany ny simba amin'ny resaka hoe ny ala zany na hoe tonga ihany koa aty amin'le kapoaka izy de hoe ny olona ihany no may fatadio tsara fa rehefa tonga nge io vai io tany Egypte fa nahazo hatramin'ny biby fiompy ange le vai de ny zavaboarin'Andriamanitra zany zay miaina tao amin'ity tany ty ihany koa de maninona miatra aminy koa zany io loza io miatra aminy koa zany de mijaly izy amin'ny zavatra mitranga io koa zany miatra aminy koa zany io
ka de zay le izy hoe mibebatsika fa ny safidy moa zany de atsika le safidy atsika hoe na tsika an'Andriamanitra na tsika tsy an'Andriamanitra satria ao anatin'izao vaninandro farany zao de nino ny olona de miaratra tsany fa zay manao ny marina kosa de mbola iamarina trany mbola iamasina tsany de anjarantsika no manao an'izay safidy zay na tsika teo ratsy hatrany na tsika na teo masina zany eo anatrain'Andriamanitra hiditra arytsika ny amin'ny trompetra faharoa de tsofina indray zany ty trompetra faharoa ty de inona indray ny zavatra hitantsika eo anatin'izay trompetra faharoa zay jerentsika eo amin'ny apokalipsy toko 9 ary apokalipsy toko 9 de ny 9 sy ny 7 apokalipsy toko 9 de ny 9 sy ny 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy tohatendrombohitra lehibe ny rehetra afo natsipy tany an-dranomasina ary tonga rà ny apatelon'ny ranomasina ary maty ny apatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina ary rava ny apatelon'ny sambo. Eto izy de miteny manambara manao hoe nisy tohatendrombohitra lehibe ny rehetra afo izy natsipy tany an-dranomasina ary tonga rà ny apatelon'ny ranomasina. Tonga rà ozy izy ny apatelon'ny ranomasina. Inona moa ny hevitra le hoe rà rehefa nasiana rà zany hoe tonga rà ny apatelon'ny ranomasina zany hoe ny fahafatesana zany. Misy fahasimban'ny ranomasina zany no resahana eto. Fahasimban'ny zavatra ao anatin'ny ranomasina ihany koa no resahana eto. Zany hoe misy fahafatesana zany io, misy fahasimbana zany io. Ka raha vao miresaka zany eto hoe le rà ty ao amin'ny ranomasina de fahafatesana zany no resahana eto de zay mahatonga azy miteny toizany le izy ary tonga rà ny apatelon'ny ranomasina ary maty ny apatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina ary rava ny apatelon'ny sambo. Maty koa izy ny apatelon'ny zava-mananaina tao anatin'ny ranomasina. Inona ny zavatra hitantsika ihany koa nefa amin'izao fotoana izao. Vokatry fitsofana an'le ty trompetra voalohany ty zany ny amin'le loza voalohany de inona ny zavatra resahany eto? Le fahasimban'ny ranomasina. Mijery ve tsika de hoe simba ary ve ny ranomasina zao sa tsy mbola simba ihany koa? Mijarantsika mijery ny zavatra zay satria ny zavatra teneniny hoe ny apatelony izy izy. De raha mijery tsika de zao ny apatelony fahasimban'ny ranomasina zany ve efa hita tsara zany amin'izao fotoana izao sa tsy hita? Efa hitan'ireo spesialista ve zany sa tsy hitan'izy ireo zany? De tena hita tokoa ny mikasika an'izany zavatra zany. Raha mijery tsika satria eo le hoe fahasimban'ny sambo izy any amin'ny ranomasina. De jereo fotsiny angery ny bateau pétrolière reny. Firifiry ny bateau pétrolière zany hoe le sambo mpitondra pétrole reny zany vaky any amin'ny ranomasina. De mivoaka daholo ny pétrole iny manimba ny zavatra any anaty ranomasina any. Zay misy le vorona manidina reny le misambotra tsondro izy manidina amin'ny rano io tratran'le pétrole maty ny trondro any anaty ranomasina any maty. De rehefa aveo le izy atsipony ny onja aty amoron-dranomasina daholo reny zavatra rehetrarehetra reny. De rehefa tonga aty amin'ny tany koa le pétrole iny zany sady matevina be iny sarotra ny manalana izy iny. Fahasimban'ny ranomasina nge zany. Tsy vitan'izany ihany fa any amin'ny ranomasina de zao reo sambo reo voviana fa tamin'ny semaine ambony zany ko nijery documentaire mikasika an'izay manao dégazage en mer. Zany hoe inona moa le dégazage en mer? Zany hoe mandeha ohatrany hoe tomobile zany ianao de any ianao manao vidange. Any amin'ny ranomasina any arianao ny zavatra ny déchet toxique an'le sambo zany arina any amin'ny ranomasina iny. De misy ny garde-côte zany mijery an'izay zavatra zay de mampandoa be de fahasimbana daholo zany vokatra an'izany. Oviana tany États-Unis ihany koa nisy an'iny. Nisy an'ilay ino anaran'ity le plateforme pétrolière eny amin'ny ranomasina satria manerana an'izao tontolo zao feno eny amin'ny ranomasina iny misy plateforme pétrolière zany hoe eny amin'ny ranomasina zany mitrandraka pétrole de misy bâtiment ngeza be mihitsy eny misintona ny pétrole io any ambanin'ny ranomasina any.
dia tany Amerika dia nisy an'ilay plateforme pétrolière-n'ilay antsoina hoe BP zay fa nisy fuite ilay izy fa simba daholo ny écosystème rehetrarehetra nandritra tsy hoe afrina ilay izy very dia voafarany teo koa zao tsika mijery le pipeline ny Russie makany Allemagne pipeline mitondra gaz nisy nanao sabotage le izy tany anaty ranomasina vaky le izy nivoaka le gaz rehetrarehetra ambony tao anatin'le tuyau tao tsy haiko nandritra ny 4 jours le izy nivoaka tao zany manimba ny ranomasina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany tsy ny déchet toxique moa dia tsy aitsika tenenina intsony jereo tsara ny zavatra nitranga ihany koa tany Japon tany amin'le tsy tadidiko tsony moa ny anaran'le toerana iny zany le nisy an'le tsunami iny dia tratran'le vague be zany tratran'le tsunami le nisy horohorontany tany Japon dia tratran'le horohorontany le centrale nucléaire zany hoe centrale nucléaire fanamboarana électricité zany amin'ny alalan'ny nucléaire zany le izy dia rehefa tratran'le horohorontany le toerana dia nisy rano nanonja niakatra zany lasa nisy tsunami zany nisy vague be nandrakotra le centrale nucléaire dia inona ny zavatra nitranga nakany amin'ny ranomasina daholo amin'izay le radioactivité an'le déchet nucléaire iny zany nanimba ny zavatra tany anaty ranomasina vokatra n'izay zavatra zay lasa mutant ny zavatra akabeazany ihany ina moa le hoe mutant lasa ohatrany hoe ohatra hoa zany trondro kely ohatrany iny lasa trondro be ohatra zany hoe tena simba tanteraka zany le zavatra nitranga ao vokatra n'izay zavatra zay ny zavatra eny tanety moa dia tsy tenenina intsony mikasika an'izay zany fa ny zavatra ry anaty ranomasina zany potika mikasika an'izay zavatra zay ny eny tanety ara tratran'le déchet an'le nucléaire atao zany inona ny zavatra nisy tratran'le radioactivité zany tomaty kely ohatrany iny ohatr' zany ny abeany fa tsy normal vokatra ny ataon'ny zanak'olombelona dia zany ny fahasimban'ny ranomasina zavatra misy ihany koa inona ny zavatra misy ihany ny barrière de corail any anaty ranomasina anakaiky ny moron-dranomasina misy an'io barrière de corail io dia io barrière de corail zany manakana ny onja tsy hikokan'ny sisiny tany satria tonga zany hoe lasa mikokan'ny sisiny tany ny onja rehefa tonga aty zany dia le corail zany miaro an'ilay ranomasina tsy atratran'ny tany vokatry ny fahasimban'le barrière de corail zany anatin'ny ranomasina dia manomboka mikokan'ny sisiny tany ny ranomasina miakatra tanety zany ny ranomasina fahasimbana daholo vokatra n'izany rehetrarehetra zany ny zavatra mitranga ka eo ihany koa ny zavatra anankiray hafa ihany koa resaka hoe baleine na resaka hoe dauphin raha mijerytsika vaovao matetika dia hitantsika reny dauphin reny na baleine miéchoué any amoron-dranomasina zany hoe mianjera fotsiny aty amin'ny sisin-dranomasina zany izy tsy fantatra hoe maninona misy par centaine maty eo amoron-dranomasina io inona ny antony zany vokatry ny zavatra atao any anaty ranomasina misy essai arme nucléaire na arme atomika na arme toxique any anaty ranomasina dia reny dauphin reny na reny baleine reny dia zao ny ohatrany hoe repérany reny rehefa mandeha anaty rano zany izy dia manana sonara izy zay ny andehanany dia rehefa manao testa zavatra anaty ranomasina any zany reo firenena matanjaka reo dia miteraka an'izay zavatra zay dia manao lasa désorienté zany le baleine na le dauphin tsy mahita ny lalany intsony izy dia mianjera mankany amin'ny sisy tany reny vokatra ny zavatra ataon'ny olombelona zany rehetrarehetra zany fahasimban'ny biby anaty ranomasina fahasimban'ny ranomasina ny amin'ny déchet toxique zay atao any dia vokatra n'izay fahasimbana izay miakatra tanety koa ny ranomasina lozange zany farany mikasika an'izay tany amin'ny Polynésie française any amin'le île frantsay izy io any amin'iny côté akaikin'ny Australie misy anazy
nanaovan'ny frantsay essai nucléaire izy io taloha dia vokatra n'izay zavatra natao zay vao nijery documentaire koa mikasika an'izay dia misy trondro tsy azo hohanina mihitsy eo amin'ilay toerana fa raha mihinana an'io ianao dia mahafaty anao ilay trondro tena tsy azonao hohanina vokatra n'inona vokatra n'izay essai nucléaire natao zay dia misy olona mataty an'ilay izy ihany fa misy olona tena maty misy olona tena marary mafy vokatra n'inona zany vokatra ny fahasimbany ranomasina izany zavatra rehetra zany fa zao hoasehiko tsika amin'ny vidéo eto ilay izy hoe ohatry ny ahoana izany fahasimbany ranomasina zany mba hitantsika sary kely mikasika an'izay zavatra zay zany. Dia ohatran'ilay trompetra voalohany zany dia zao hoe ity trompetra faharoa ity zany dia zao hoe ny ampahatelony ihany zany no tratra ihany koa aloha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Fa rehefa tonga any amin'ny loza zany tsika dia inona ny zavatra mitranga manenika ny territoire rehetra indray fahasimbana io zany. Dia hijerindray ary sika zany izay parallelisme zay zany any amin'ny kapoaka faharoa hoe inona indray no resahany amin'io rehefa nararaka tamin'ny ranomasina ilay loza faharoa izany. Kapoaka faharoa indray tsika zany hijeritsika ny fampitahana ilay trompetra faharoa amin'ny loza faharoa zany ny amin'ilay kapoaka faharoa. Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo. Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faharoa napidina tao andoviany tamin'ny ranomasina dia nody rà tahaka ny ranon'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra tao aminy. Rehefa napidina ny tao andoviany ilay anjely faharoa dia nody rà tahaka ny ranon'olona maty ozy izy ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra tao aminy. Io zany dia mitovy amin'ilay zavatra hitantsika mihitsy tary amin'ilay trompetra faharoa zany. Fa ny zavatra fahasamihafana amin'izy io fotsiny zany dia zao hoe ary amin'ny trompetra faharoa izy dia ny ampahatelony zany ny vo. Fa rehefa tonga zany miraraka zany loza faharoa dia zao manenika ny tany rehetra amin'izay io teny hoe fahasimbany ranomasina tanteraka zany no resahany eto. Zay io ny zavatra mbola tsy niresahako teo fa zany zavatra efa tena mampitataina ny olona. Mba mijery antsika documentaire za mo mpijery an'izy io dia mahita an'le izy. Ny zavatra hita zao ohatrany hoe resaka reny bateau industriel reny. Rehefa bateau industriel le mpanjony zany ohatra hoe tsika zao misy mpanjony kely reny mandeha Madagasikara amin'ny sisy tany reny mandeha lakana izy manjono na any amin'ny faritra mahantra reny. Fa amin'ny pays aty amin'ny tany mandroso zany
dia mampiasa bateau angeza be izy hidragen'ny ranomasina zany akany trondro anaty ranomasina any dia rehefa mampiasa an'izy dia inona ny fitaovana ampiasainy zareo mampiasa ny teknôlôjia misy amin'izao vanim-potoana zao izy dia inona ny teknôlôjia ampiasainy manisy karazana GPS izy any amin'ny ranomasina iny dia karazana poteau zay le izy dia io poteau io ohatran'ny karazana ohatran'ny hoe fialofana trondro zany izy io dia misy piège nefany izy io dia piège eo daholo ny trondro rehetrarehetra zany hoe tena fisamborana trondro atao zay azahoana atao zay azahoana atao zay azahoana dia ren'le olona mpanjony kely madinika reny amin'ny pays mahantra reny zany tsy mahazo trondrotsondro fa reny no mahazo anazy dia zareo le manao le pêche industrielle tsy vitan'izay hoe manao an'izay fomba fanao zay hoe mandritra zany tena ritiny zareo mihitsy ny trondro any ranomasina misy espèce tsy hitantsony dia alainy misy karazana ohatrany machine zay zany gratteny rehefa alefany le filet dia tarihany amin'le samby le filet be iny dia ohatra misy vim amin'le filet dia miara seny any ambany rehetra any dia reny corail rehetrarehetra reny simba daholo vo potehin'le izy fahasombana daholo zany rehetrarehetra zany vokatra iny le olombelona ary ny zavatra misy ange dia ty rehefa tena jerena le izy vokatra ny ataon'ny olombelona ihany no mahatonga ny zava-misy amintsika amin'izao fotoana zao vokatra ny ataontsika ihany miverina amintsika ihany le izy ataon'Andriamanitra miverina amintsika le izy simba ny ranomasina vokatra n'izany zavatra rehetra zany dia io zany le zavatra resahana teo hoe raha tany amin'ny trompetra zany izy nahatratra ny ray apatelony aty amin'ny kapoaka zany izy dia zao ny tany rehetra tsy hoe ny tany fa ny ranomasina rehetra ny potika zany na ny biby ao anatiny na ny fahasombany ranomasina amin'ireo zavatra arinany anaty ranomasina ny any amin'ny ranomasina any ohatra zao nijerisika amin'ny méditerranée raha eto frantsa nijerena méditerranée zany iny sisy tany sisy ranomasiny Italia Espagne France zany hoe misy ohatrany anina angizabe méditerranée zany amin'ny méditerranée iny nefany raha eto Europe nijerena iny antsoina hoe poubelle géante ny ilazany anazy poubelle géante feno fako any anatiny any ny olona zany rehefa mandeha andeha any amin'ny Côte d'Azur andeha any amin'ny plazeny Marseille andeha arenany na lomano dia mamilomano fa mba jereo kely ny ao ambany io mba jereo mba mijereo documentaire jereo ny ao ambany io fa déchet ny ao ambany io zay ny ilazany zareo izy hoe poubelle géante misy fotoana ndray mandeha ny déborde ny tsy haiko nisy resaka fanaripako nga izy iny tsy tadidiko tsy ny tany Marseille nisy zavatra ny déborde ohatray zany resaka toerana feno déchet reny zany fa noetin'ny rano le izy noetin'ny nisy Toronto zay mihitsy nisy Toronto le izy dia noetin'ny Toronto anaty ranomasina daholo reny feno fako angeny ranomasina dia amin'izao fotoana zao koa misy antsoina le hoe 7e continent inona zany 7e continent zany 7e continent zany ny continent anankiray zany ohatrany hoe continent américaine ohatrany hoe continent africaine fa raha ataontsika hoe 7e continent zany inona io 7e continent continent ana plastika zany azo atao hoe continent anankiray koa zany ny plastika zany hoe efa territoire ngeza be anankiray eo anivon'ity planeta tany ity eo amin'ny ranomasina ny plastika lasa continent anankiray zany ny plastika antsoina hoe 7e continent lozange zany ny reto fahasombany ranomasina zany dia io nefa zavatra efa manenika ny tany rehetra io manenika ny tany rehetra io ny fakony olona rehetra ny déchet indrindrina moa reto pays mandroso reto tellement zareo miproduire plastika
miazakazaka foana am'le resaka hoe miproduira mivarotra satria tsika nge société commerciale zany ny fiainany zanak'olombelona de zay mividy mivarotra zay de atao foana zay produit avana nefa le izy tsy hita zay anasiana le zavatra rehefa aveo hovina zao tamin'ny eritaona zao tany Madagasikara de nandeha tamina sisy tany anankiray tany amoron-dranomasina fa plastika fotsiny ny moron-dranomasina iny de mijery ianao misy avy eo toerana fa misy tsy fantatra ao vany amin'ny pays avaiza mijery karazana fako avaty amin'ny pays avaty amin'ny tany mandroso aty tonga ny Afrika feno mandeha manerana ny zao tontolo zao efa tonga rehefa tonga zany ty loza faharoa ty de potika tanteraka io ranomasina io zao tsika mbola manino mbola afaka miaina amin'ny ranomasina ihany tsika na de misy ary zany fahasimbana zany fa ho avy ny fotoana potika tanteraka io ranomasina io potika tanteraka ny zava-mananaina ao anatin'ny ranomasina miakatra am'izay ranomasina io rehefa aveo satria tsisy fiarovana ntsony ny sisy tany mananika ny sisy tanyny tany rehetra simba ny ranomasina simba ny biby ao anatiny ary maro any koa re sambo izay manina izy ty mianjera any anatin'ny ranomasina any na miletika any anatin'ny ranomasina any feno sambo potika any nanomboka tamin'ny gera taloha zany tamin'ny andro ataontsika hoe tamin'ny andron'ny Napoléon tany de efa nisy feno sambo tamin'ny geran'ny anglisy sy ny frantsay feno sambo potika any tamin'ny andron'ny première guerre deuxième guerre feno sambo potika any am'izao mbola feno sambo koa potika mianjera any anaty ranomasina any fahasimban'ny sambo feno manimba ny ranomasina zany rehetrarehetra zany izay no mikasika an'iny resaka hoe loza trompetra faharoa iny zany sy ny loza faharoa haizany kanefa na de eo ary zany rehetrarehetra zany na de eo aza niezaka ataon'izao tontolo zao iarovana ihany koa ny ranomasina de mitombo hatrany io fahasimbana io satria zay ny tenin'Andriamanitra ihany koa ninina zany ezaka zany akory tsy midika hoe aza miezaka fa namanao eo no tsy maintsy miafara am'izay zany io fa tsisy fanafany tsy maintsy miafara am'izay fa tsisy fanafany io kanefany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra de misy ny fanantenana satria ny fiatongany zany lovy zany de manambara fa efa akaiky ny tompo ho an'ny vahoakan'Andriamanitra fefa tsy ela ny tompo misy fanantenana ny vahoakan'Andriamanitra zany mikasika ny zavatra zay de zay ny antony izao trompetra zao fa ny manana ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra manao hoe aza varinonareo am'izao tontolo zao miova amin'ny fanavoazana ny saina matarinareo ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra koa fa miantso antsika manao hoe tandremo de anjara antsika mila miomana mila miambina mikasika an'izay zavatra zay zany hitra indray ary tsika ny amin'ny trompetra fahatelo ina indray nresahany atao amin'ny trompetra fahatelo ato toko fahavalo andininy fahafolo sy ny raika amby folo apokalipsy toko fahavalo de ny andininy fahafolo sy ny raika ambin'ny folo vakitsika ny andininy fahafolo sy ny faraika amby folo ny anaran'i Jesosy ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kitana lehibe ny rehetra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra ary latsaka tamin'ny ampatelon'ny ony sy tamin'ny loharano izany ary ny anaran'ilay kitana dia atao hoe zava-mangidy dia tonga mangidy ny ampatelon'ny rano ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany eto indray zany dia zao hoe rehefa nitsofina ilay trompetra fahatelo dia nisy kitana lehibe izy mirehitra toy ny fanilo latsaka avy any an-danitra ary latsaka tamin'ny ampatelon'ny inona indray izy ty inona indray zany ny voeto latsaka tamin'ny ampatelon'ny ony tamin'ny loharano izany zany hoe ny rano zany no tratran'izy ity tsy ranomasina indray zany eto nresahana fa rano koa zany nresahana eto ny rano no tratran'izy ity ny ono izy izy sy ny loharano izy ny tratran'ilay izy de toy izan'ilay izy ary ny anaran'ilay kitana de hoe zava-mangidy satria tonga tamin'ny rano sy ny ondry zany le izy tonga tamin'ny rano mandeha sy ny ondry zany le izy ny loharano de ny anaran'ilay kitana izy zava-mangidy ka rehefa nahazo le rano le izy de na zavatra nitranga dia tonga nangidy ny ampatelon'ny rano
ary maro ny olona no matony rano satria efa nangidy zany zany hoe rehefa tratra nyty loza ty zany le rano de lasa nangidy ile rano ny dikan'izany de zao rano mangidy azo sotroina ve zany rano mangidy zany tsy azonao sotroina zany rano mangidy zany zany hoe ny zavatra resahana eto zany de zao fahasomban'ny rano sotroina zany ity resahana ty lasa mangidy le rano tsy azo sotroina zany zany hoe tsy fisian'ny rano fisotro zany no resahana eto amin'ny teny frantsay hoe eau non potable zany tsy azo sotroina zany lasa tsy ampitsony zany ny rano sotroina ihany koa zany raha makeny amin'ny loharano ianao na ny loharano koa ry zao efa meritra zany tsisy koa ny loharano raha makeny amin'ny rano ianao meritra ny rano jereo inge amin'ny faritra tsimo iny jery documentaire koa tamin'izay nijery ny faritra tsimo iny tsy haiko nareo raha nijery an'le Madatrek reny tamin'ny Madatrek iny de nandeha tamin'ny faritra tsimo iny zareo de mandalo pont zareo misy pont zay de eo ambany tokony rano zany mandalo eo de maina be de mahita olona izy eo ambany io de nanatona de inona ny ataonareo mangady le tany eo ambanin'le pont izy satria le rano efa miletika any ambany any fa tsy eo ambonin'le tany eo ntsony le rano de iny ny kohana hosotroina de le rano amin'iny koa am'izany mbola rano mavomavo no sotroinao zany hoe le tsy fisiana rano sotroina zany no resahana eto ny rano zany nge zany ny rano mahavelona nefa zany rano mahafaty zany tsy misy tsy fisiany rano loza nge zany tany tsisy rano zany de eto zany zavatra resahana de hoe fahasomban'ny rano fisotro ny zavatra resahana eto indray zany tsy fisiany rano fisotro intsony raha mijery tsika miresaka hoe nappy phréatique reny mantsy le source any ambanin'ny tany reny zany any ambanin'ny tany misy an'iny rano iny zany nappy phréatique zany aty ampitrany masina izy hainy zareo no mijery an'le niveauny hoe ambony nappy phréatique io na ambany nappy phréatique amin'ny Madagasikara tsy haiko hoe manana mesure fomba fijerena an'izay ve zareo de fatany zareo hoe le rano any ambany any efa memiena koa efa zara raha misy rano any ambany any nefa io ny rano fisotro de inona ny ezaka ataony aty ampitana ny masina ny amin'ny isotroana rano io rano ampiasaintsika ato trano io amin'ny robinet na amin'ny toilette akory ary de mandeha iny de recycleny zareo iny ataony alefany any amin'ny station d'épuration zany hoe amin'ny station anankiray fanadiovana rano de inona indray man miverina makany amin'ny robinet atsika ina ny anton'izany zavatra zany noho ny tsy fisy rano manao an'izany manomboka mihinan-kinam-poana nge manomboka mihinan-kinam-poana zany ny zavatra sotroin'ny olombelona amin'izao fotoana zao loza nge zany eo ihany koa ny resaka hoe ny tany maninona amin'le efa miakatra le hafanana zany de karakaina le tany de raha vao karakaina iny tany iny ka raha avy be indray mipalaka le orana ny rano zany rehefa tena tiana iangona any ambanin'ny tany de zao mila ohatra fomba fiteny any Tamatavy zay hoe mila avy tsy teteka le orana zany hoe mila tsy teteka zany iny hoe tsy kelikely zany le orana de miditra tsara any ambany le izy manotsinina le sol amin'izay fotoana zay de miditra fa raha vao maina be io tany io ka avy ny orana iny de manao any satria ny tany zany tokony hoe éponge mitsoka le rano de raha vao ohatra hoe maina le tany nefa tonga de avy be ny orana iny de tsy éponge zay ny tany iny fa lasa maniny maina be iny de tsy mitana orana le tany fa mandalo fotsiny le rano de zay mahatonga hoe lasa misy todra-drano be satria miakatra le riviera mivoaka amin'le toerana misy azy de lasa miteraka todra-drano ndray zay zavatra zay mitondra fahasombana ndray zay zavatra zay fa tsy mameno ny zavatra any ambany any zany vokatra ny fahasombana ihany koa ny amin'ny resaka hoe rano fisotro zany inona ny zavatra misy mifaritra Guyane iny zao tena feno iny ny olona mihinana rano amin'ny riviera ny olona kanefa ny any Guyane zany be deabe no mitrandraka volamena anaty ala any de rehefa mitrandraka volamena izy de mampiasa mercure io mercure nefa c'est un poison pour l'homme poizina ho an'ny olombelona zany io ino mercure nefa miraraka any amin'ny rano any mitondra aretina ho an'ny olona ihany koa poizina nge zany lasa zava-mangidy tsy azo sotroina ny rano
dia tsy tenenina ntsony raha mila tany an-dranomasina teo ihany ny déchet toksika zany na ny zavatra toksika izay arinany anatin'ny rano fisotro dia mitondra aretina maro samihafa ihany koa sy mitondra fahafatesana izay zavatra izay. Raha tsika misotro an'ireny rano ireny, zavatra misotro rano foantsika zao amin'ilay rivière misy ilay mercure ireny, tonga tsika dia mararina mety maty. Fa ho an'ilay olona zany misy efa zatra amin'ilay toerana dia zatra n'iny ilay métabolisme. Fa raha vao misotro rano normal loatra tsika izy dia tsy mahazaka an'iny indray. Fa loza io zavatra io, loza io. Fa tsy ampitsony ny fotoanantsika eto am-pelantanana. Fa tohizantsika indray zay amin'ny lesona manaraka mikasika izay fahasimban'ny rano izay amin'ity trompetra fahatelo ity hoe simba zany ny rano fisotrotsika. Vokatry ny ataony, vokatry ny ataon'ny olombelona ihany no mahatonga an'izay zavatra izay. Lasa tsisy rano intsony zao, miakatra ny température ihany koa. Ho hitantsika ihany koa izay amin'ny loza manaraka mikasika an'izay resaka hoe fiakaran'ny hafanana izay ihany koa. Satria mifandray daholo zany le zavatra misy eto amin'ity tany iainantsika ity. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra ny Tompo. Tompo Ray Masina sy tsara indrindro, misaotra anao izahay. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Eny Tompo, hitanay tokoa fa rehefa tsofina ny trompetra dia fiantsoana fibebahana izany, fandinihan-tena. Satria ny efa hitanay teo dia tao ny fahasimban'ny tany, ny hazo sy ny zava-maitso rehetra. Tao ny fahasimban'ny ranomasina sy ny biby eo aminy, ary ny fahasimban'ny sambo eny amin'ny ranomasina iny izay feno any anaty ranomasina. Eo ihany koa ny amin'ny rano fisotro indray ankehitriny, ny fahasimbany izany. Zavatra efa hitanay sy iainanay zany Andriamanitra. Kaoka Tompo, tsy ho variana izahay amin'ity tany ity, fa hibanjina ilay mandrakizay. Ary marina fa loza no mitranga, fa fampanantenana ho anay zanakao kosa manambara manao hoe efa akaiky, efa mandondombaravarana ny Tompo. Voninahitra ho anao raha io, dera ho anao, ny haja ho anao. Amin'ny anaran'i Kristy nandratanezan'ny vavaka izany raha eto anatrehanao. Alleloia. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity, isaorana ny Tompo lehibe, voninahitra ho azy reriany, dia tohizantsika indray ny amin'izay amin'ny lesona rariva indray raha sitrapon'Andriamanitra. Baibai daholo tsika rehetra re. Ma